Pazoyan. Zany zay afa-tsy ny hoe mahery ny Andriamanitra Oh
Alleluia. Alleluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tena nay amin'ny rahalahy izay tonga eto amin'ity androany ity anaraka an'izao fotoam-bavaka izao anatin'izao live izao. Efa nanombotsika rahalahy tao anatin'ny hira fiderana iny izay tena hoe nampahery tokoa ary dia tonga anatin'ny fotoam-bavaka isika iarahantsika tena hoe manompo an'Andriamanitra eto amin'izao volany fandaminana tsara izao dia aleo zava-mahagaga eto Andriamanitra. Misaotra n'Andriamanitra lehibe aloha amin'ny fihaonana afaka mihaona sy mantsara entsika ary dia makasitraka ihany koa ny mpanampon'Andriamanitra dokterina Mivady izay namianay ihany koa sehatra ahafahana mivela tao anatin'ny asa fanompoana. Izay hoe misy rahalahy miaraka amintsika eto dia rahalahy novolaina faly mandray anao rahalahy. Faly mandray anao rahalahy samy tain'Andriamanitra makasitraka antsika rehetra izay tonga eto ihany koa. Ia. Dia andehantsika ary tena hoe hivavaka ao anatin'Andriamanitra ary manentana amin'izao fotoana izao mba ho partagena ity live androany ity satria araky ny teny mpaminaniana izay amin'ity volany ity hoe fandaminana tsara dia izay ihany koa nanana thème ao anatin'izao live izao hoe izy ilay mpandamina tsara dia Jesosy Kristy. Andehantsika hiaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka tena hoe hisaotra an'Andriamanitra ary angataka amin'ny fanatrenana tena hoe eto amin'ity fotoana androany ity fonontsika raha misy zavatra tsy mety satria izay no tena tian'Andriamanitra hoe izay manafina fahotana tsy andinina tsika tena hoe tsotro anaty an'Andriamanitra tsy hanamary tena koa tsika satria amin'ny hoe no famandratsika fa afaka ho marina kosa nefa ntsika anaty an'i Jesosy Kristy satria izy ilay mpanalalana izy ilay mpanamasina antsika tsiraray avy ary anapaka ihany koa tsika niny na mety karazana blokazy mety hoe faneligelena nataony devoly ao anatin'izao fotoam-bavaka izao fa andehantsika hamaky ten'Andriamanitra rahalahy izay hitantsika ao amin'ny Romanina toko faha 12 andininy fa 9:30 dia avy eo meko anao sehatra hitarika nay tsiraray avy anatin'ny vavaka izy ny ten'Andriamanitra manao hoe fa izy no niaviny izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy ane omem-boninahitra. Amen. Alleluia. Tsara Andriamanitsika. Enanao raha sehatra hitarika ny anaty izay vavaka izay. Alleluia. Makasitraka anao rahalahy amin'izay ndraiky tsy omenao izay ary voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny tenako amin'ny teny ity ny mitombo tsy omeny ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra hatrany manome sehatra araka izay efa voalaza amin'ny mpanompony teo andao tsika isenao hivavaka andao tsika mila voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao akipio masonofo andao tsika hibanjina ilay nahary ilay tompon'ny fiainantsika amin'ny Timote ary hivavaka tsika tompo raha eo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy dia makasitraka anao foanafoana izay isanandro raha mbola velonayna koa zay dia mbola idera mbola isaotra mbola akalaza anao foanafoana satria Andriamanitra ray tsara indrindra ilay ray masina izany tokoa no atopisinay araka ny nambaranao tamin'ny Isaia mpaminany hoe izao olona no foroniko ahy izao no anambara ny fiderana dia manambara ny fiderana sy ny fahasoavana zay naposako betsaka taminay zay dia averina aminao hatrany voninahitra koa amin'ny teny ity zay ray masina satria tsy amikerina mpatanjahana ho ny teninao fanomponanao nataonay eto ary fizarana fampaherezana amin'ny zavadrehetra dia ilainay fanamasinao hitarika anay ameno anay indray amin'ny teny ity ampiteny anay anisy teny eo mba mpanomponao tsirairay avy tsy andeha amin'ny herin'ny tenanay na fahaizana tsisy mihoatra nalatsaka fa tena hoe mifiasanao magaga no hiaraka aminay ka ao anatin'izany indrindra tompo dia atolotra ny tenanay eto anatrehana satria dia maro ny zavatra tsy mahatanteraka anay tsirairay avy manomboka amin'ny tenako zany zay tonga eto ny olona manatrika eto nizaniza olona ampiasainao tompo dia mangataka hatrany ny alehibe fitiavanao ny indrafonao ny ambe fiantranao hiasa mahery eo ampona indray hikarakara anay tompo ary anadino fo saina fanahy vatana ny momba anay rehetrarehetra tonga eto mba tsy hisy petipetina tsy hisy zavatra avy amin'ilay favaro anakana ny fiainanay fa ho sasanao amin'ilay raso sarobidinao zay rehetrarehetra tonga eto amin'ity toeran'ity ary ho avoazinao fanoloran-tenanay tompo dia midira ao amponay amin'ny seza fiandrana amponay anjakanao indray amin'izao fotoan'izao tena hoe ianao no anapaka ny fiainanay manontolo amin'ny teny ity ka tsy hisy hiala-maina eto izay tonga eto amin'ity toeran'ity izay nitominao eto amin'izao fotoan'izao dia tena ho fehezinao tanteraka ny zavadrehetra dia anome azy vatsy tsara ianao araka mavola fandaminana tsara zany dia voalamina avokoa ny ao ampony rehetra ny momba azy ray manontolo tonga eto amin'ity toeran'ity amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy rakofako amin'ny rasabidinao zany vavaka zany asandratray eo ampelantananao ho anitra akasitrahana vokatry ny fonay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy saotra indrindra raha eo amen 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 makasitraka rahalahy andeha mbola ho tazomitsika izany fifandraisana amin'Andriamanitra zany hivavaka isika
be diabe moa zany miady atrehany eto am'izao fotoana zao raha tsy laza fotsiny hoe be diabe ny mpanompon'Andriamanitra tena miatrika ady am'izao fotoana izao ao ihany koa am'izao volan'ny fandaminana tsara izao misy mpanompon'Andriamanitra mety mandamindamy mazavatra any indrindra amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny famponan'Andriamanitra misy ihany koa fiangonana am'izao fotoana izao raha zay am'izao vanandro farany izao tena hoe mandalo sedry mandalo tena hoe korotana fa ndetsika hivavaka ary tena hoe andrava zay rehetra karazana blokazy mihitsy tena hoe anatin'ireny asan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra reny na fianakaviana ary ianao manaraka n'ity fotoana ity tsy fantatra hoe inona mety mikorotana ao fiainanao fa Andriamanitra dia tompon'ny filaminana hivavaka isika anaty an'Andriamanitra tazoma ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary mbola tena hoe ataontsika mifotsika ray manontolo zany vavaka izany eo anaty an'Andriamanitra ary mbola menanao ihany raha volaina zany vavaka izany dia avy mbola itoy ihany fotoanantsika amin'izao fotoana izao makasitraka indrindra tokoa anjaontsika zany mbola itoy vavaka izasy ianao am'izao fotoana izao matotsika tonga eto dia tsy hoe tongatonga ho azy akory na hoe noho ny hoe fitiavatiavantsika ohatrany amin'ny maha-olombelona fa matotsika sy ianao to amin'Andriamanitra hiaraka eto dia sitrapon'Andriamanitra ary ao anatin'izany misy sitrapon'Andriamanitra zany dia misy zavatra irahantsika indrindra araka ny voalazan'ny mpanompony teny taontsika hivavaka taontsika hitondram-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiangonana ny olon-drehetra satria dia maro tokoa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao mba ho tena isy tena hoe fandresena mahagaga araka ny volan'ny fandaminana zany iseho hoavana avy amin'Andriamanitra ho amin'ireny mpanompon'Andriamanitra sy fiangonan'ireny ary hivavaka tsika isenao tokoa raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola makasitraka anao foana zay ny amin'ny tombontsoa omenao anay tahaka an'izao ahafahanay mitondram-bavaka mijoro amin'ny banga indrindrindrindra Andriamanitra ho an'ireo mpanomponao zay nosafidinao ny apetraka ao indrindrindrindra hitandrina ny ondrinao hitondra ny fiangonanao izy ireny eny tsy hoe sitrapon'izy ireny no tanterana fa ny sitraponao arak'izay nividiananao azy sy nametranao azy eo amin'ny terana ko mibavaka indrindra zay Andriamanitra mba tena ho ampitomboanao misimisy kokoa ny hery jika ao anatin'izy ireo ny fahefana ao anatin'izy ireo ahafahany mifeny zava-drehetra meo hery-tanjaka fahasalamana mandrakariva izy ireny isan'andro isan'andro ahafahany tena hoe manao ny asanao amin'ny adidy amanandraikitra zay apetraka ao tahaka ny nombanao an'ny Mosesy tahaka ny nombanao an'ny Joshua tahaka ny nombanao an'ry Petera sy ireo apôstôly maro ary tahaka ny nombanao an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay ampiasainao dia tahaka izany ihany koa satria ianao ilay tsy mizata avan'olona ianao ny Andriamanitra mitsindro dia fantatro fa hainao atao zany ka ampiasao magaga ny mpanomponao rehetrarehetra mba tena hoe avita ife tsara ny fiangonana hitandrina tsara Andriamanitra ary tena hoe miraso sarobidinao ho akorinanao atetenao tahaka ny nafafinao tamin'ny tolam-baravarany zanak'Israely tany amin'ny tany Ezipta dia ho alefanao zany ho famantarana mba tena hoe iretino ankohonanao fiangonanao ary andropahanao kosa zay tsy anao rehetrarehetra zay manoatra sitraponao azeranao amin'ny anara-maherinao le Andriamanitra mahery le Jehovah to le tanana mahery le nitondra zanak'Israely nivoaka ny tany Egipta dia zany koa no ataonao ampiasainao amoahanao an'ireo mpanomponao zay mpitandrina ny fiangonanao hivoaka ao amin'ny fandresena hivoaka ao amin'ny fahasoavana dia fantatro fa hiverina aminao hatrany ny voninahitra satria efa anao hatramin'ny taloha zany ary anao mandrakizay raha kofako amin'ny raha sarobidinao izy ireo taio amin'ny fomba magaga izy rehefa fantatro fa ianao manakare-pahasoavana raha eo raha kofako amin'ny raha sarobidinao zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo saotra indrindra raha eo halleluia amen makasitraka rahalahy zao fotoana izao mialohan'ny anarantsika fampahirezana dia anaraka heritsika araka ny temantsika moa hoe izy ilay mpandamina tsara dia mety ao anatin'ity hira ty akatsika lesona hitondrantsika fampahirezana dia manarafinaritra tompoko
tsy sendra manjo na sendro lana kivy de kivy toko nefa iana tsy manandao ay teo anilako an-trano ganaraty azao mbola tsy nilaozana fa zava-pona mandalo izao rehetra izao kara mivona mibeba faingano ianao tompo nanalavitrao iverinao izao miakireo tanatao raisore zao fifonako izao iezakao atramizao tsy amerinay raty fanao de iverinao eo anilanao de itoetrantranonao ao raisore na de ompanomponao ratsy merikiano zanakao akaoano hoanay Alleluia, soratsika an'Andriamanitra nanaraka niny hira teo iny. Somary misy fananarana moa ary fatatsika ngamba iny tantara iny dia tantaran'ilay zanakadala izay tena hoe lama fiainan'ny fianakaviana ary izay mihitsy moa ny teny faminaniana amin'ity volany ity hoe fandaminana tsara tena andaman'ny asa fanomponao Andriamanitra andaman'ny fiainanao Andriamanitra manana finoana ary miandrandra fa ampiasana eto Andriamanitra okenao anana finoana satria araka ny teny Andriamanitra aminay tsisy aza atao azona sitraka avy amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alala finoana dia amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra rehefa ianao mihaino ten'Andriamanitra tahaka izao raha lasa ranabavy dia mitombo izay ny finoana ao anatinao ary izay finoana izay finoanan'ny teny izay avy amin'ny Jesosy Kristy izay dia tsarovy tsara fa rehefa anananao izay dia akasitrahan'Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy miditra tsehatra amin'ny fiainanao ninona mety hoe karazany zavatra eo amin'ny fiainanao amin'izao volana fandaminana tsara izao ninona mety hoe zavatra mety ho karakarainao dia tsarovy tsara fa hiasa Andriamanitra aneo fahalebiazan'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy miova maro senior mandrakizay zay zavatra haina atao tamin'ireo mpanompony maro be ireo mbola haina atao amin'izao fotoana izao ary tsy miova Jesosy Kristy ary izany mihitsy milaza amin'izany mety hoe ny toe-javatra misy ny miovaova nefa niaraka ny ten'Andriamanitra hoe ity ambany masoandro izy tsy misy zava-baovao zany satria Andriamanitra ny taloha ary Andriamanitra ihany koa ny farany izany hoe fantatra Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra raha tsika mety hoe vaovao amin'isofitsika hoe nitranga-javatra amin'izao ohatra izao nikorotana nitranga ohatra izao fa izay nisy nahatonga an'Andriamanitra nampiteny mpanompony amin'ity volany ity volany fandaminana tsara satria aneo zava-mahagaga Andriamanitra aneo fahalebiazan'Andriamanitra ninona mety situation misy raha lasa ranabavy mety mitady mpanolotsaina angamba ianao araka ny teny faminaniana hoe faiza mandamy matsara no entina miady ary raha maro izy mpanolotsaina dia misy ihany koa ny famonjena miandrandra famonjena ve ianao mandany korotana ve ny fiainanao miandrandra fa aneo fahagagan'Andriamanitra anolotsainanao ao anatin'ity ten'Andriamanitra ity nitolotsaina napetraka amin'ny fanamasina aty anatiko dia hoe izy ilay mpandamy matsara indrindra dia tsy iza tsy akoa fa Jesosy Kristy
amaky tenin'Andriamanitra tsika rehefa melohan'izany dia manasanao ivavaka fohy tsika na dia ao fotoana fohy aza ny fampahirezana eto. Fampahirezana zany moa dia ampahirezana anao mba ahery, mba hiakatra amin'ny fiainanao, mba hiakatra ny ara-panahinao. Zany fampahirezana, ary ilain'ny olona amin'izao fotoana izao mba hanana fiadanana izy, mba hanana fifaliana izy. Ary zay mitsy ny tanjona izy manambara ny tenin'Andriamanitra eto, tena andraisanao an'izany. Fandetsika ivavaka isika mba tsy hiteny ho anako amin'ity androany ity, fa zay apetraka Andriamanitra atao pokony ho zaraiko amintsika tsiraray avy. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra ray tsara indrindra makasitraka anao Tompo amin'ity fotoana androany ity izay afahako mampahery ny tsiraray avy indrindra ao anatin'izao fotoana izao Andriamanitra. Jesosy malalo misaotra satria efa namaly vavaka anay sahady ianao tao anatin'ny fotoana. Ary androany indray izay Tompo malala dia mihaino ny teny avy aminao Andriamanitra. Teny izay atony sabatra roa lela hozy izy ny teninao, ka sady manasitrana no mikarakara. Eny Tompo, ny teninao ihany koa dia fanasarana Andriamanitra. Ka niza androany dia ho kasihan'ny teninao hisy fanasarana amin'ny fiainana. Niza maharaka an'ity fotoana ity Andriamanitra, ka tsy hiala maina eto fa handray ny hafatra avy aminao Andriamanitra. Ary manaiky Tompo fitaovana ampiasainao androany mba hitenao amin'ny tsiraray avy Andriamanitra, mba hisy fiatraikana amin'ny fiainan'ny olona amin'ny ara-panahiny. Satria araka ny teninao mane ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Tompo mba ho teny hisy fiatraikana amin'ny ara-panahy, mba hisy fiainana amin'ny ara-nofo ny tsiraray avy Andriamanitra. Eny mba hisy famonjena Tompo, mba hisy filaminana fiainana zanako tsiraray avy. Mankasitraka Tompo fanampangalateny dia atoeriko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Saotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Izy tena Andriamanitra vakitsika tamin'ny voalohany nanomboana zao fotoana izao manao hoe izy izy miaviany zao zavatra rehetra izao. Izy no miazona azy dia izy koa no antony. Izy ilay Andriamanitra izay toriko aminao eto androany. Izy no miazona ny zavatra rehetra izay andrandranao, izay zavatra ilainao eo amin'ny fiainana, izay zavatra mety mampanira anatin'ny fonao any mba mitady filaminana amin'ny fiainako, mba mitady tena hoe zavatra tsara betsaka amin'ny fiainako amin'ity volana ity. Miandrandra ao anatin'ity fotoana bavaka ity mba ho sitrana amin'ny fiainako. Ary araka tao anatin'ny bavaka hoe ny ten'Andriamanitra dia afaka hanasitrana ny ten'Andriamanitra. Satria nahoana? Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Ary io ten'Andriamanitra izay vakiana ary toriana aminao io dia afaka hisy fiatraikana amin'ny fiainanao androany raha miheno ianao. Amen. Miandrandray ianao androany, miandrandray ianao fanao zavatra Andriamanitra. Amaky ten'Andriamanitra isika izay hitantsika ao amin'ny Kolosianina toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 20. Hoy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, fa sitraky ny ray ao aminy no hitoerany fahafenona rehetra, sady izy no hampihavaniny ny zavatra rehetra aminy. Ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy koa izao no fampihavanana izany, na ety ambony tany na any an-danitra. Halleluia. Izany tenin'Andriamanitra zany raha lasa ranabavy. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Iza moa zany izy zany? Jesosy zany raha lasa ranabavy. Izy ny lohan'ny zavatra rehetra. Raha jerevinao tsara fa raha zavatra tsisy lohany zany tsy mandeha zany. Ohatra hoe jerentsika hoe alavy sara-tsaina fotsiny misy olombelona anankiray hoe olombelona izy rehefa tsisy lohany. Inona zavatra ho hita amin'ny fiainany? Tsy maty zany olona zany. Ary zay mihitsy raha tsisy Andriamanitra, raha tsisy an' Jesosy ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia mety ho faty ny fiangonana. Fa rehefa eo Jesosy, ilay izy ny havian'ny zavatra rehetra, ilay izy ilay manana ny fahafenona, dia afaka amenjy banga eo amin'ny fiainanao Jesosy. Androany tia hampahery ianao fotoana mety androany, andraisanao fanapa-kevitra. Aleo Jesosy niditra amin'ny fiainanao. Amin'ity volan'ny fandaminana tsara ity raha lasa ranabavy, inona mety zavatra iandrandratsika? Inona mety zavatra iandrandran'ny fiangonana? Inona mety zavatra iandrandran'ny mpanampon'Andriamanitra? Ateo akaikinao Jesosy. Raha ny tena marina dia ampidiro anatin'ny fonao Jesosy. Izy ny teny manao hoe indro fa mitsangana ao am-baravarana ka mandodona raha misy meno feoko, ka mamoa varavarana dia hiditra ao aminy aho, dia ara-misakafo aminy aho, ka izy amiko. Aneo inona zany izy? Anome fahafenona ho antsika tsiraray avy izy. Izy ny lamatoa. Tsy arofo tsara fa inona moa zany lamatoa zany raha lasa ranabavy?
tena voaloham-bokatra Jesosy, zany hoe izay manaraka an Jesosy dia misy fahavokarana amin'ny fiainany. Amen. Misy fahavokarana amin'ny fiainany, tsy hoe ara-panahy fotsiny io fa araka ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jona 4:9-10 any. Ny teny izay nolazaiko taminareo izy Jesosy no teny izany dia fanasy fiainana, zany hoe afaka ny ameno ao anatin'ny fanahinao zany Jesosy, ao anatin'ny fiangonana zany Jesosy, afaka ny avokatra ihany koa Jesosy. Ary indrindra ho anao izay manaraka ty fotoana ty, tsy ianao no nanety tena ho tonga eto amin'izao fotoana izao, fa Andriamanitra no nifidy anao. Ary Andriamanitra nifidy anao, aza lavinao ny antsony tahaka ilay zanak'Adana izay nandalo fananany tamin'ny rendrarendra. Mety hoe navokatsy ny fisainany fotsiny fahalalany dia nandeha izy, fa inona ny zavatra mitranga? Tratran'ny fikorontanana, tratran'ny tsy fisiana, fahabangana. Dia tahak'izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka tsy apetrakintsika tsy fantatrao hoe iza marina ny tena mpandamina tsara, iza ny tena mpanatanteraka izay zavatra irin'ny olona, tompony fahafenoana, raha tsy fantatrao zany dia banga ny fiainanao. Izay maniry raha lasaranam-pavy mba tsy ho banga ny fiainanao. Amen. Izay maniry mba ho tonga amin'ilay fitsarana marina ianao dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy. Ohatsy Jesosy ny teny manao izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ny tena marina zany Jesosy dia tena tia handamina ny fiainantsika Jesosy. Tena marina zany Jesosy dia tia hanandratra ny fiainanao. Mety tsy faly zao tontolo zao, mety tsy faly ny olona jerenao hoe mandeha mivavaka ianao, mety hoe tenen'ny olona hoe ary ihany koa mba hampafiry ny vavaka. Zao ataovy izay mahasoa ny ara-pananao, ataovy izay mahasoa ny fiainanao, manatona an'Andriamanitra zao ny fotoana mety, satria izay dia ten'Andriamanitra izay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Tianao hoe amin'ity androany ity mba handeha tsara ny fiainanao, tianao ve amin'ity androany ity mba hisy vokatra magaga amin'ny fiainanao araka ny teny mpaminaniana ihany. Raha maro izy ny mpanolo-tsaina avy aiza nefa nio, mpanolo-tsaina tsy avy amin'izao tontolo zao io fa mpanolo-tsaina avy amin'Andriamanitra. Ny mpanolo-tsaina voalohany ihany koa voambara ny Baiboly dia fanamasin'Andriamanitra. Ary androany ilo ihany koa fa nitompo zany fanahy izany ho anao raha lasaranam-pavy, ho an'ny mpanoton'Andriamanitra. Ataovy akaikinao fanamasina. Rehefa eo fanamasina dia izy mahavita ny zavatra rehetra. Maniraka amin'izay izy olona amola vola ny fiainanao, andamina izay zavatra rehetra amin'ny fiainanao, ary misy fikasana goavana ho amin'ny fiainanao, fisandratana goavana. Indrindra amin'ity volana fandaminana tsara ity, andamina izay rehetra mpitotoan'Andriamanitra. Fa maneke androany ataovy amin'ny fiainanao Jesosy. Amen. Ataovy amin'ny fonao Jesosy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra, raha mino amin'ny fonao ianao ary manaiky amin'ny vavanao, fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia vonjena ianao amin'ny fony inona azoana famarena, ary amin'ny vavana anakena azoana famonjena. Maneke androany aza manamary tena. Mety mieritreritra hoe betsaka fahotana vitako, ozy ny to anatin'ny fitarihana fotoana ny arahantsika teo izay manafina fahotana izy tsy ambinina. Raha tia ambinina ve ianao, tia ambinina fananao, tia ambinina tsy ho anatrian'Andriamanitra. Zany hoe amin'ity fotoana lohan'ity zany rehefa fantatra hoe Jesosy eny tena tompon'ilay zavatra rehetra, ilay mpandamina zavatra rehetra nanao fanoharana izy ny amin'ny tantarany zanak'Adala iny mba hianarantsika raha lasaranam-pavy. Mety nisy zanaka endriko tao anatin'ny tantara iny azahoantsika lesona. Eny amin'izao fotoana izao mety hoe misy karazana toerana ohatra zany, fikorotanana ohatra zany amin'ny fiainanao. Fa androany fantatrao marina dia nanafaka anao tsy mandeha azay mihitsiny. Raha tonga ny zanaka ozy izy dia izy no nanafaka anareo, satria tsy sitrak'Andriamanitra ny zanany voafaritra. Raha voafaritra ianao tsy afaka ny andamina ny tokantranonao, raha voafaritra ianao tsy afaka ny andeha ianao hivelatra amin'ny fiainanao, tsy afaka ny hilamina amin'ny fiainanao, fa Jesosy hanafaka anao, vavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Izay ny ten'Andriamanitra fampaherezana foy. Fa fantatrao androany fa Jesosy ny tompo ny zavatra rehetra, ary izy ny tompon'ny fahafenoana rehetra. Tao aminy zany zavatra rehetrarehetra zany, ary tamin'ny alalan'ny razana latsany teo ambony hasojaleny nampiavana antsika tamin'Andriamanitra, sy vokatry ny fahotana nataontsika raha lasaranam-pavy dia tafisaraka tamin'Andriamanitra. Ary zay ny dinan'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao, mba hahatonga n'iny mba hamerina antsika indray amin'ilay fihavanana amin'Andriamanitra, amin'ilay filaminana tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Ka hivavaka amin'izao fotoana izao, tovy amin'ny fonao ny tananao, atolory anatrehan'Andriamanitra fiainanao. Fotoana mety androany anavozanao fiainanao indray, iverina amin'ny lohany, ilamina indray fiainanao, ilamina ny tokantranonao, ilamina ny manodidina anao, ilamina ny projet anao. Androany atolory an'i Jesosy ny fiainanao. Rehefa vita izay dia atolory an'i Jesosy ihany koa ninona mety fikasana ao am-ponao amin'izao fotoana izao. Vavaka isika tompoko, raha eo mbola makasitraka anao amin'izao fotoana izao, hitanao tompo ny olona tsiraray avy izay nanaraka n'ity fotoana ity,
manana fikasana izy ireo andriamanitra manana fanirina araky ny teny faminanena hoe fandaminana tsara am'ty volana ty nefa ny fiaina tompo ohatsiny hoe misy korotan'andriamanitra misy fahabangana tompo fandroany izy de nafantatsa fa ianao ny tompo ny zavatra rehetra ianao no lohan'ny fiangonana zany hoe ianao no mahita ny zavatra rehetra ianao no afaka manolo-tsain'andriamanitra eny tompo mino zay androany fa hitsantsehatra ianao asa velanao afabaraka ny zanako tsiraray avy andriamanitra aseovy ny tanana mahery ary ny tanana mipetsaka amin'ny fo reny andriamanitra zay reny finoanao anatin'izy reny oka andriamanitra vanginao amin'ity androany ity hibebaka marina ary mangataka ndrano ao jesosy atena nadisana masina azy reny mba hiavana aminao ndray izy andriamanitra ray mankasitraka tompo fandroany zay manolo tena ianao tsy anao andriamanitra soraty eo amin'ny boky ny fiainana ny anarany satria ao amin'ny boky ny fiainana dia tsy voafafa intsony rehefa mino anao izy sotra jesosy mankalaza anao ary androany dia mbola vavaka andriamanitra isan'iza mpanomponao andriamanitra mba manana etaetana projet andriamanitra tompo mitady mpanolo-tsaina eny tompo mba mitady akoho filaminana amin'ny zavatra rehetra mety misy asan'andriamanitra mety mandalo olana jesosy averena milonina izy ireo tompo averena fitiavana anao izy ireo satria rehefa tonga ho fitiavanao izy ireo jesosy malala dia milamina ny zavatra rehetra ary araky ny teninao fa tsisy arombaka zay ampilatananao amin'ny anaran'i jesosy kristy halleluja amen Notan pandesi, Sayang Yesus kutiga, notan pandesi, sayang Yesus kutiga, notan pandesi, Nuliran Yesus kutiga, notan pandesi, Nuliran Yesus kutiga. Tarana kabu fite, tarana kabu fite, Kabu fite masih pemurni.
teo amin'ilay noforonye izy nandehandeha Teo amin'ilay noforonye izy nandehandeha teo amin'ilay noforonye izy nandehandeha izy nyteny iteny tonga ona noforoniny regny teny izy nombona teo amin'ilay noforonye izy nandondona teo amin'ilay noforonye izy nandondona Andriamanitra ny papany fampanota ny longony teo amin'ilay noforonye namonjeny be da be teo amin'ilay noforonye namonjeny be da be izy mpisorona lehibe izy mpisorona lehibe mpanjakany saleny mpisorona mandrakizay Andriamanitra malakay mpisorona mandrakizay amin'ny fomban'ny Melkisedek teo amin'ilay noforonye namonjeny be da be teo amin'ilay noforonye namonjeny be da be Alleluia. Dia isaorantsika mpamompony nitondra niny fampahirezana iny inoko fa tsy diso anjara ianao tandroany tena nanome anao ny tompo ary izy mbola vono nanome anao foana ka ao anatin'izany indrindra dia tsara raha ivavaka atsika indrindra ny amin'izao alina izao dia tsy mety tsika raha mandeha irery tsy mety tsika raha hoe miteny atsika irery fa anasa ny tompo tsika hiaraka amintsika amin'ity alina ty ho an'izay andeha hiasa ho an'izay atory ho an'izay ody avy miasa dia akintsika ampianatanan'Andriamanitra ny zavadrehetra ary ao aoriana zany dia hisaotra an'Andriamanitra isika andao tsika sy ianao hivavaka ary ataovy ampinoana aza vela hoe izy hiala maina mihitsy reny rahalasy anababotsika izay miasa amin'ny andro alina reny fa andao toanatsika mivavaka izy reny ary hivavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka anao hatrany izay satria mbola nomenao fotoana afaka ny mbombavaka ka eto amin'ity ora sy segondra izao dia mivavaka izay indrindra ho an'ity alina ity ho an'ireo izay andeha hiasa amin'izao fotoana izao amita ny adidy amany andraikitra izay sahaniny entiny hikarakarana ny amponany any zavadrehetra dia mangataka izay tompo mba tena hoe ho arovanao izy ireo omenao hery omenao tanjaka fahasalamana ary mba tena alina miavaka no omenao azy ireo amin'ity nioty avita be izy amin'ny zavatra ataony ahita fity magaga izy amin'ny patron izay mampiasa azy tena hoe izy fihavana magaga ndefa ny anjerinao magaga ampahery an'izy ireo anome azy hery ary indrindra ihany koa ao anatin'izany ireo izay mody Andriamanitra izay avy miasa alina tahaka an'izao dia maro ny rasy izay mandeha ny an-dalana eny fa mangataka ny anjely masinao hitantana an'izy ireny mba ho toto soamatsara ny tokantranany mivady amanjanany izy ary ianao anome azy hery foana amin'ny zavatra ataony ary tena hibanjina anao foana izy amin'ny fotoana rehetra tsy isy ray segondra na minitra raha tsy arovana ianao fa eo foana izy amin'ny fisianao tompo dia amin'ity nioty tsy adiny any koa indrindrindrindra ireo izay hiala sasatra ny nofony atory dia mangataka hatrany ny torimaso mamy ny torimaso mpiadanana araka ny hoe fantamina dia ho voalanina tsara ty alina ity Andriamanitra ianiko tsara izy ireo ary anome azy nofo mamy ianao anome azy bizony tsara amin'izao alina izao entiny fo maraina zay anome
fanomezan'ny voninahitry ny anaranao tompo Andriamanitra izay tsy mahavita mandeha irery raha tsy eo ianao hoe ka izany indrindra mahatonga anay manasanao hiaraka aminay amin'ity alina ity ary mba tena hoe iantoko anay indray ny raso sarobidinao ho atetenao amin'ny lambarabara na ho arovanao tanteraka ho fefo manodidinao anay dia tompo averina aminao ny voninahitra misaotra anao zay satria natotosan'izao fotoam-bavaka zao dia noho ianao daholo dia misaotra anao zay ary mamerina ny voninahitra amin'ny anaranao mahery eny tompo dia mankasitraka ihany koa satria dia efa nandray satsy zay tamin'ity nioty amin'izao fotoan'izao dia amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy no nandratanay zany vavaka zany misaotra indrindra raha io alleluia amen amen dia makasitraka atsika ny androany omeko ny mpanompon'Andriamanitra moa ny trodrano ny fandarana manaraka zay ho ataotsika eto amen alleluia alleluia tsara ny Andriamanitsika rahalahy ary lehibe loatra ny famindram-pony natateraka an'ity fotoana ity soratsika azy satria tena totosan'izao fotoana androany izao dia makasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra namianay sehatra teto androany ary mitsodrano atsika fitahin'Andriamanitra tena Andriamanitra andamina ny lalantsika tsiraray avy tsara fa rehefa Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra iza natohatra anao tsy misy asakana ary tsy misy arombaka izay eo ampelantanako kozy izy Andriamanitra sandrin'Andriamanitra mahevaikany hiaraka aminao hiaro anao eny an-dalana eny misy anao rehetra eny ny anjely masin'Andriamanitra tena hoe hiaro anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sara teny pasoavantsika eny tokoa pasoavana samindram-pona anaraka atsika amin'ny andro etsahinantsika dia teto an-trano Jehova andro lava isika amen ataovy aminao rery eny tokoa pasoavana samindram-pona anaraka ahy amin'ny andro etsahinako dia teto an-trano Jehova andro lava amen samy hitahin'Andriamanitra